araka ny afantarantsika azy ny fahenina ambin'ny folo hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo ny volana zao no anatanterahana ilay salon de l'habitat dia ny fahasivy ambin'ny folo nisy ny fiaonan'ny agence première ligne tamin'ny mpanao gazety nahafahana namelabelatra ny zava-iseho amin'izany fotoana izany ary ahafahana ihany koa nahafantatra ny ambaindain'ity salon de l'habitat dia ny fahasivy ambin'ny folo ity toy izao ary ny akon'izay. Nanazava ny fikarakarana ny hetsika andian'ny fahasivy ambin'ny folo amin'ny salon de l'habitat io maraina io tetsy amin'ny Louvre Antaninarenina i Michel Dominique Nira miara-manana izay tompony raikitra voalohany eo anivon'ny agence première ligne izany hetsika izany dia atao ny tanjombato amin'ny Forêt Expo ny enina ambin'ny folo ka hatramin'ny sivy ambin'ny folo ny volana novambra ho avy izao ho fanatsarana ny mahakasika ny tontolon'ny trano sy ny tao-trano no tena tanjona amin'ity hetsika ity. Nanazava ireo mpikarakara fa voalohany Madagasikara tamin'ity taona ity raha mahakasika ny fanjifana simenitra zany dia midika fa efa manomboka mihatsara ny toe-karena malagasy. Sokatra ny 16 novembre 2017 ny salon international de l'habitat nahazo tena mahazo médaille la mihitsy Madagasikara mikasika ny consommation na simenitra amin'ny faritra ny diagnostic dia io tena zava-dehibe ho an'ny rehetrarehetra indrindra ho an'ny Madagasikara satria dika zany efa manomboka misy fetenkofo économique. Nanavara ihany koa ny mpikarakara ny hetsika fa ho karakarana mandritra io salon de l'habitat io ny biennale les arts de l'océan Indien ny sary hosodoko sy ny sary sikotra no tena hivohitra mandritra izany. Troisième édition amin'ny biennale des arts de Madagascar la amin'ny fotoana io afaka mahita hoe mpanao sary hosodoko na sikotra tena zavatra tena mahafinaritra mihitsy tsika manana tantara. Iandry fatratra ny fisokafan'izany hetsika izany moa ireo mpandraraha malagasy samihafa izay voakasika izany io ihany koa ireo mpitsidika rehetra.